Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Mpampianatra Framy maray alina no nandray tamin'ny fomba ofisialy ny contrat de travail amin'ny maha-mpiasa mpanjakana azy ireo teny Mahamasina androany, tonga teny an-toerana ny filohan'ny pirenena, tsikaritra nandritra izany ny fanaovana fampelezan-kevitra mialo ny fotoana. Manoloana ny fanambarany ny minisitry ny fitsarana nilaza ny filohan'ny SMM fa tsy mbola nisy ny fihaonana sy ny fanazavana natao tamin'izy ireo, ny fivoriam-be tanterahan'izy ireo amin'ny 12 Septembre no hamaritra ny fepetra ho raisina manoloana ny fitakin'izy ireo. Tsy anaikatra amin'ny farany ny fidiran'ny orinasa tsy miankina iray amin'ny resaka contre-visite ireo mpitondra fiarakaretsaka eto an-drenivohitra. Vokany, ny talata izao anatanteraka rodobe izy ireo anampitosika ny hetsika ihany koa ny mpitondra fiara fitateram-bahoaka eo anivon'ny UCTU. Mbola tsy ampy ny vokatra voamaina eto amintsika raha oharina amin'ny filan'ny mponina anatiny sy ny eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena raha ny fanazavana ny tsy hidirana amin'ny sehatra matianina kokoa eo amin'ny lafin'ny fambolena no mahatonga izany. Ary amin'ny vaovao iraisan'ny pirenena nandefa misila teo amin'ny habakabak'i Japon indray ny Korea Avaratra ny aliny alakamisy araka ny nambarany gouvernemanta japonais. Fandroany izany ho an'ny Korea Avaratra no nandefa misily tao anatin'ny iray volana. Ny andindin'izay arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany any motsika ny vaovao amin'ity alina ity. Dia mpampianatra Framy maray alina no nandray tamin'ny fomba ofisialy ny contrat de travail amin'ny maha-mpiasa mpanjakana azy ireo teny Mahamasina tamin'ity androany ity. Tonga teny an-toerana ny filohan'ny pirenena tsikaritra nandritra izany ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Ka eto Andriatsilavo. Masina ny fanabeazana, masina ihany koa ny fampianaran'ireo ankizy sy tanora malagasy. Saingy raha ny hita, toa lasa fitaovana ampitaina ny fomba fiady sy ny kajikajy politika ny mpitondra izany ankehitriny. Dia eto Mahamasina, nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny contrat de travail an'ireo mpampianatra Framy, iray alina tafiditra ho mpiasam-panjakana. Nanazava ny filoha fa eto Antananarivo no kianja lehibe iseho ny fanapahan-kevitra maro samihafa mamolavola ny tantaram-pirenena. Eto renivohitra ianareo zao, mety misy ny voalohany mahatonga eto amin'ity renivohitra ity. Eto tompoko lasy tompoko vavy no kianja lehibe isehoan'ny fanapahan-kevitra maro samihafa izay mamolavola ny tantaram-pirenena. Eto nisehoan'ny hetsika izay entina hampandrosoana amin'ny lafiny ara-ekonomika. Eto nisehoan'ny fanapahan-kevitra rehetra zay mety amin'izany. Eto nisy olona fiatsikarana sosialy maro samihafa na ny fanamin'ny firenena matetika dia tety foana. Eto nitaritana ny fampandrosoana maro samihafa eto amin'ny firenena. Eto ianareo izao. Izay tokoa ve no antony nampiakaran'ireto mpampianatra Framy avy any amin'ny lafivaliny nosy ireto eto Antananarivo renivohitra, sa misy antony hafa? Tsy maintsy mampiakarana eto Antananarivo ve ireo mpampianatra ireo vao afaka nandray ilay contrat de travail. Ankoatr'izay raha ny zavatra nisy teto Mahamasina androany, hita soritra sahady ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana nataon'ny mpitondra. Hita soritra ary isan'ny mampanahy ny maro ihany koa dia ny hoe sanatria ve ka atao fitaovana politika ireo mpampianatra eto amintsika? Iarahany rehetra mahalala fa ny mpampianatra sy ny mpitsabo no miparitaka ary mahenika ny nosy no ny asa sy ny andraikitra sahaniny. Mety izay ve no antony nanambatambazana ireto mpampianatra ireto androany hitondra ny afatra any amin'ireo toerana izay mbola tsy hita ny mpitondra akory. Raha izay no zava-misy, mety hisy ihany koa ato ny famoriana ireo mpitsabo.
ekena ary zavatra tsara ny mandray mpiasa-panjakana ireo mpampianatra fram izay lasa vesatra ho an'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra saingy tsy azo ekena kosa raha izy ireo no lasa fitaovana politika ahafahana mamelona ny antokony mpitondra. Fanontaniana mipetraka ihany koa dia ny hoe ny fanenjena isa eo amin'ny mpampianatra ve no zava-dehibe sa ny kalitaon'ny fampianarana sy ny niveau ananana ireo mpampianatra. Aiza ho aiza ny kalitaon'ny fampianarana eto amintsika amin'izao fotoana mampiroborobo ny teknôlôjia sy ny fanatotoloana izao. Izao indray ovaina ny tao-pianarana. Izany ve ny laharam-pahamehana sa ny programam-pampianarana izay mila fanavaozana. Atreto aloha ary voapirofo tamin'ny lanonana teto Mahamasina androany, fihetsiketsehana ety ivelany fotsiny ihany no mahamaika ny mpitondra, entina milaza fa momba azy ireo mpampianatra. Aiza ho aiza no avy ny ankizy sy ny tanora malagasy manoloana izany. Tsy tokony adonona ny resaka fotodrafitrasa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana samy taraina noho izany avokoa ireo mpampianatra avy any amin'ny faritra, tsy mbola mazava ihany koa ny fepetra takiana amin'ny recrutement. Gaetan Andriatsilavatra. Miisa iray alina ireo mpampianatra tonga hanatrika ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny contrat de travail amin'ny maha-mpiasa-panjakana izy ireo teto Mahamasina androany. Samy ny antoteny izy ireo na avy any atsimo na avy any avaratra. Ny vola moa zany ny frenay de valorisy 10 alina mandroso verina. De ankoatran'izay ngamba de nanao fiambikambina kely zay 500 000 teo eo. Ny tsirairay ka tsirairay ny antoko. Tsisy nizanizany antoko zany. Asa zany hoe za ihany aloha miatoko anazy fa fiaraha-miasa tamin'ny ministère sy teo amin'ny banky nafanay ny ataon'ny frenay mandeha makaty. Frenay zany de 150 000. Zay ny frenay zay fa sakafo zany sy andiany faefatra ireto ny tolorana contrat de travail androany ireto. Raha ny fanazavan'ny ministra tompon'andraikitra, mbola hitohy hatramin'ny 2024 ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra fram. Na izany aza nefa, maro ny fitarainana voaray avy any amin'ny faritra. Ohatra amin'izany ny hoe tsy mazava ary samy hafa ny fepetra takiana amin'ny recrutement. Tsy zarizary ny toeram-pampianarana, ao ireo tsy ampy efitrano, ao ireo efa antitra ny fotodrafitrasa ka mila fanavaozana sy fanatsarana. Tena zao anazy de marobe le critère. Voalohany aloha le mandeha pari arakaraka ny fotoana iasagna zany izy io. Hoe mandeha vague ohatra deuxième arakaraka ny quotanay ihany zany tsy nazony hafa noho ny quota wala sy tonga amin'ny quota le asika mandeha liste rahabe nazy par numéro rang. École mba fangatanay koa fa misy tegna fahantitra écolenay fa misy fahena. De mba tianay mba agnamboarana izy mba satria maro zanabaoka hianatra am'izy io. Taranaka faramandimby tsy maintsy hianatra daholo de mba fanarinay zay mba amboarina école. Mbola tsy recruté zany, mbola maro be mihitsy. Zay amin'ny PP Andrebakely Nord zao de mbola maro sady mbola misy 10 taona mahery ary ny sasany mbola tsy recruté. Za miresaka aminareo zao ary fa 13 taona mihoatra zay vao recruté. Efa 12 taona zaza. Voalaza ombenombiany fa mahantra ny malagasy ary vao may mia mahantra raha tsy misy ny fanabeazana. Izany hoe tsy ny fahantrana ara-batana na ara-materialy ihany no mampahantra fa indrindra ny fahantrana ara-tsaina. Entina milaza fa manana ny lanjany eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fampianarana sy ny fanabeazana ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Manoloana ny fanambaran'ny ministry ny fitsarana, nilaza ny filohan'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara fa tsy mbola nisy ny fionana sy ny fanazavana natao tamin'izy ireo. Ny fifirimbe tanterahan'izy ireo amin'ny fa 20 Septembre ho avy izao no hamaritra ny fepetra ho raisina. Faradiny Feizo Rafaly. Tsy mbola nisy ny fionana na ny fampahafantaran'ny ministry ny fitsarana Rasolo Elize ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara manoloana ny fitakian'izy ireo na efa tapitra aza ny fepitaona napetraka izy ireo tamin'ny ministra Malina izany. Raha nanontaniany mpanao gazety kosa ny ministra Omaly nilaza ny tenany fa misy amin'ireo fitakian'ny SMM no azo tanterahana ary misy ny tsy azo atao.
Manoloan'izany nanamafy ny filohan'ny SMM Fanirisoa Herinaivo fa ny fitakiana sindikaly toy ny fiahiana sy fanatsarana ny fiainan'ireo mpiasa no azo iadikevitra saingy tsy azo iadikevitra kosa ny votoatiny ny fitakiana izy ireo. Misy zavatra anankiroa nangatanay hoe okatokoa ny lalàna izay milaza fa misy subordination hiérarchique ho encadrena mazava tsara hoe comment ça se passe, quel ordre doit être reçu na afaka omena de ordre légal sy non abusif. Dia ireo zavatra ireo ilay lazaiko hoe c'est non négociable. Fa ireo zavatra ireo nefa ny tena marary amin'zareo. Tant que tsy misy réglementation ireo zavatra ireo dia misy foana ny resaka hoe dialogue social. Izay indray no afaka négocier. Aorian'ny fivoriam-be tsy ara-potoana ny 12 septambra izao no andraisan'ny sendika fepetra ny amin'ny mety ho toy ny fitakiana izy ireo. Tsy misy ny eritreretra iroso amin'ny fitokonana raha toa ka tsy mihitatra ny raharaha ary tsy miziriziry ny tompon'andraikitra. Dia en attendant an'izay zay miandry amin'izay fionana faharoa minisitra zay ahafahana mitatitra ao amin'ny AG hoe inona ilay zavatra lazainy fa azo tanterahana, inona ny tsy azo tanterahana. Tsy hoe koa resaka mihetsika izay dia andenao grevy faran'ny olona lasa hoe leo. Fa raha ohatra mbola afaka ataonay izany, mbola mahita moyen hafa tsy hidirana ny grevy mbola ataonay izany. Fa izay kosa ny atomo misy zavatra hoe tena tsy mety, tsy rary ny zavatra mitranga dia afaka miditra amin'ny grevy. Ankoatr'izay, eo ampamolavolana ny sirkulaira ihany koa izy ireo hanampy ny lalàna efa misy ahafahana mametraka mazava sy manavaka ny anjara asan'ny tompon'andraikitra tsirairay eo anivon'ny fitsarana. Andrasan'izy ireo hatreto ny fifampitoniana amin'ny minisitra tompon'andraikitra Ratsiivina ny herinandro lasa teo noho ny farana ny feim-potoana teo aloha nomeny ny SMM ny minisitry ny fitsarana Amaliana ny fitakiana izy ireo. Tsy hanaiky hatramin'ny faran'ny fidiran'ny orinasa tsy miankina iray amin'ny resaka contre visite ireo mpitondra fiarakaretsaka eto Andrenivohitra. Vokany ny talata izao hanatanteraka rodobe izy ireo hanampitosika ny hetsika ihany koa ny mpitondra fiara fitateram-bahoaka eo anivon'ny UCTU. Michel Arnarzon. Izy fahalalako an'ilay izy ohatran'ny hoe fanaliana an'le taxi le tomobile efa tranainy fa te apiditra taxi vaovao zareo angamba dia zay le style dia inona le 104 points moa sa 4 points le mbola le hotsaraina amin'ny visite technique manaraka eo misy soratra eo aorianao eo tsy mila homafety. Tena tsy mahay anao zaho koa tena tsy mahay amin'ny resaka tsy haiko mihitsy eo resaka politika be resaka tombontsoa fa tsy haiko mihitsy resaka tombontsoa be fa tsy haiko. Samy nanana ny fanazavany ny zava-mitranga ireo mpitondra fiarakaretsaka nanotaninay androany ao ireo izay tsy mahafantatra ny zava-misy ao kosa ireo nanazava fa tsy manaiky ny tapaka avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra izy ireo. Tsy mila homavety io soratra io no hita eny amin'ny ankamaroan'ireo fiarakaretsaka eto Andrenivohitra. Amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana azo hatramin'izay manohitra tanteraka ny fidiran'ny orinasa tsy miankina iray amin'ny fanaovana ny contre visite ny fiarakaretsaka miasa eto Andrenivohitra izy ireo. Any amin'ilay resaka élimination satria tamin'izany fotoana na ny resaka an'ilay hoe teboka 400 dia noresahana taminay mihitsy fa izay tsy mahafeno fepetra dia miala avy hatrany. Ka zany no mahatonga anay matahotra mafy mihitsy ny amin'ity fanomezana ny contre visite ho an'ny homavety ity. Moa koa ao anatin'ilay fifanarahana entre zareo roa tontareo dia mazava be hoe ny homavety zany malalaka be raha ohatra ka misy fantsiana tiany ho apetraka. Eo koa moa zareo miteny fa hoe mena commune ihany ny homavety nefa ny ato anatin'ny fifanarahana izay eto Ambanimasoko eto amin'izao fotoana izao dia misy soratra mazava eo amin'ny sisiny mihitsy le commune urbaine Antananarivo ary eo amin'ny sisiny le hoe homavety SA société anonyme. Ka eto zany ny tiana ho tenena hoe tsy tokony fitahana ny vahoaka fa ataontsika hoe fa andro mazava be zao ve dia mbola isy olona sanatriaviny vava mbola andeha mandalitra ihany. Ka izahay zany dia mitsipaka hatramin'ny farany ary izay no antony hikarakaranay anio hetsika amin'ny talata io izay irahanay mpitatitra taxi dia miaraka amin'ny taxi be miaraka amin'ireo mpitatitra entana ihany. Ny talata izao araka izany no hanao hetsika rodobe izy ireo ary ampin'ny mpitondra fiara fitateram-bahoaka avy eo anivon'ny UCTU. Raha nantontanisa manodidina ny 7,000 ireo fiarakaretsaka mivondrona ao anatin'ny fikambanana taxi eto Antananarivo. Tsy nahazoana fanampanazavana ny avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra androany. Hatreto samy miziriziry amin'ny heviny na avy eo anivon'ny komina na ireo mpitondra fiarakaretsaka. Andrasana ny toy izay.
Eo amin'ny sehatra ny famorinan-kira kosa indray dia samy manana ny anitra ho azy ny tonon-kira sy ny feo-kira tany aloha sy amin'izao fotoana izao anjarany tsiraray no maka afatra sy lesona ho ny mpanakanto izay nanaovana faniadadiana Fezora Valy. Samy nanana ny fomba nentina namoronan-kira ny mpanakanto sy mpamorona tsiraray avy na taloha na ny amin'izao fotoan'izao sy ireo vao misandratra. Fankafizana mozika, fikarohana sy fizarana ny kanto no ny aingana ho any tselonina ka anisany nampalaza ireo mpanakanto ny taona 2017. Fitadiavam-bola kosa no mibahana amin'ny zavakanto ankehitriny ka mampiendanja ny fikarohana. Business zany ny hira zao business ohatran'ny misy business ty de zay le fiainana de zay ny taloha mamorokira de mamorokira mihitsy tsisy resaka business zany taloha fa tena tonga de zay mihitsy mamorona de arakaraky le vanim-potoana de nanana toerana anankiray zay no nampalaza anay hoe nananay anarana fa ny am'izao aloha za tsy haiko le miresaka ny raketriny zany. Eo amin'ny tonon-kira ihany koa samy manana ny anitra ho azy raha nambaran'ny mpanakanto hafa. Anjaran'ny mpiaino amin'izao fotoan'izao no mandray ny hafatra tandrify azy raha toka ny mpamorona taloha no mampita izany amin'ny alalan'ny tonon-kira. Izany hoe ny ankehitriny raha misy tonon-kira kely anankiroa na anankitelo efa mavita any fa ny hira taloha kosa dia atsipiriany mihitsy ny tonon-kira azon'ny olona azy. Raha mihira hitanao zao ny hira misy hira teo dia atony zany voalohany ny fara mihitsy ilany azy. Zany hoe azonao tsara mihitsy zany tiako lazay. Fa ny ankehitriny enao mandray azy enao mandika azy io. Faharoa le gadona moa samy manana ny gadona ataony io. Ny ankizy ankehitriny manko miasakasaka amin'ny rythme be ihany io. Tsy ratsy akory za tsy hoe ratsy izy fa tsy mitovy amin'le gadona nataony taloha. Raha ny fanazavana hatrany, ny fikarohana sy fahaiza mampita ny kanto no anisany tsy mahalefy laza ireo mpanakanto ela netezana. Ankoatr'izay, misitraka ny valika sasarany ihany koa ireo mpamorona mikambana ao amin'ny omda andeha hisotro ronono. Nosantarina tamin'ity taona ity izany ka miisa 5 sy ireo mpandray fisotroan-dronono vaovao ho an'ny taona 2024. Miisa 7 kosa ireo mpanakanto nodimandry tamin'ity taona ity nisitraka izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola tsy ampy ny vokatra voamaina eto amintsika raha oharina amin'ny filan'ny mponina anatiny sy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny fanazavana azo. Ny tsy fidirana amin'ny sehatra matianina kokoa eo amin'ny lafin'ny fambolena no mahatonga izany. Fanadiny miantarandrianay. Tsy manaraka ny toetry ny andro ny drafitra fambolena ampiariny ankamaroany tantsaha ankehitriny. Saika ny fambolena nentim-paharazana no mahazo vahana. Ho an'ny voamaina, teboka maro no lesoka mahatonga ny vokatra eto amintsika mbola ambany. Tena ataontsika hoe olana kely zany dia ny fahafahan'ny tantsaha. Fahafahan'ny tantsaha mahazo tambokatra ambony noho ny ataontsika hoe teknika ampiasainy mbola tsy dia ao loatra, ao koa ny resaka fampiasana zezika sy ny karazany mbola tsy dia marisika loatra zany ny tantsahantsika fa ambony kokoa ny tombony azo raha toka manaraka ny fenitra ny tantsara ny fanazavana trany. Araky ny antotanisa teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ho an'ny voanemba ohatra 7,4 hektara no misy volo manerana ny nosy. 7,3 tona isan-taona ny vokatra azo amin'izany. Rendement moyen aotra faingo 7 tona isaky ny hektara. Ny kabaro, mitotaly 9 hektara ny velaran'ny tanimboly misy azy, azona vokatra 9 tona. Rendement moyen aotra faingo 7 tona isaky ny hektara. Ary ny tsaramaso, voly amin'ny tany mirefy 2,1 hektara, azahoana vokatra 2,1 tona isa-taona. Rendement moyen 2,4. Hatreto tsy maharaka ny filan'ny mponina manerana ny nosy sy ny filany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra voamaina avy eto Madagasikara. Mbola antonontonony zany raha miohatra amin'ny filana amin'ny any ivelany. Inona ny atao toerana azy? Mbola tsy mahavatsy zany tanteraka ny tsena zany ny
hatramin'izao. Ataontsika hoe ohatra ny Black Ace manalinaly taona zany no ilaina makany ivelany nefa nitsika eto ataontsika hoe eo amin'ny efatra alina taona eo fotsiny zany no amin'ny ankapobeny vokatra isan-taona nefa amanitsiny zany no tadiavina any ivelany. Inde, Pakistan ary firenena maro ao Europa no isan'ny mandray vokatra voamaina betsaka indrindra avy eto amintsika. Ny faritra Sofia sy ny faritra Menabe ary ny faritra Atsimo andrefana no mamokatra izany betsaka indrindra. Tsy afaka manondrana vokatra avy amin'ny ronono isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany teo anivon'ny ministeran'ny tompon'andraikitra Antony. Tsy mbola namaly ny fenitra takina amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny vokatra eto amintsika. Miantarandriana evatra. Teboka maro ny tsy ahafahan'ny Madagasikara manondrana vokatra avy amin'ny ronono any ivelany. Ny lafin'ny kalitao, tsy mahavaly ny fenitra takin'ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra eto amintsika. Mbola tsy manondrana antsika satria zany le fenitra amin'ny fanondranana mbola be dia be ny zavatra tsy maintsy enjehana. Tsy maintsy mbola andeha miandalana antsika azahoana izay fenitra izay. Anankiray fotsiny zany ohatra hoe ny takin'ny fenitra iraisam-pirenena ny contagiona micro-organisme ao anatin'ny ronono. Dia ny antsika zany mbola ambony iny fa tsy mbola maharaka ny andro zareo fa ny andro zareo ambany be ny tedavina. Zavatra anankiray ohatr'izay fotsiny. Anankiray koa mety ohatra hoe tsy mahazo asiana inona ny anaran'itony ohatran'ilay produit miangona any anatin'ny antibiotika sy ny karazany ny antsika mbola misy an'ireny any. Hatrany amin'ny fiompiana ifoto no misy lesoka raha ny fanazavana. Eo ny tsy fahampiany sakafo mena ny omby sy ny tsy fihetezan'ny fikarakarana eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Sakana tsy ahafahana manondrana ihany koa ny tsy fahampiany vokatra ronono. 700 tapitrisa litatra isan-taona ny vokatra ronono eto amintsika raha toa ka 500 tapitrisa litatra ny tinady ho an'ny tsena anatiny raha ny antontanisa teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Raha ohatra hoe omby vavy be ronono any an-dafy raha ny Holstein sao dia mety mehatra any amin'ny 40-50 litatra isan'andro. Ny antsika eto eo amin'ny efa betsaka ary izay eo amin'ny 18 litre eo ny antsika no en moyenne ny amin'ny Holstein. Dia any amin'ny famokarana zany no mila fantatra hoe inona avy ny zavatra tsy ampy. Ohatra ny hoe ny fanatsarana ny taranaka amin'ilay resaka manome ronono, ny sakafon'ny biby, ny fahasalaman'ny biby, ny toerana manodididina rehetra an'ilay fiompiana satria miankina amin'izay izay le hoe miankina amin'ny fiompiana de l'étable à la table. Fampianarana ireo mpiompiditra amin'ny sehatra matianina no isan'ny vahaolana ahafana mampitombo ny vokatra ronono. Ny faritra Vakinakaratra sy Analamanga no mamokatra be indrindra, manaraka azy ny faritra Itasy, Alaotra Mangoro, Bongolava, Amoromania ary ny Haute-Matsiatra. Manodidina ny 503 alina ny isan'ny omby vavy mamokatra ronono eto Madagasikara, araka ny antontanisa teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana hatrany. Maro any vokatra avy eto Madagasikara ahondrana any ivelany no ahina olany raha toka tsy misy ny fepetra entitra raisina raha ny fanazavana azo. Ny politika mpitantanana eo amin'izay lafin'izay ny tokony ho hatsaraina hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria. Fanadidina. Teboka maro no mahatonga ny Madagasikara tsy mivelatra eo amin'ny sehatry ny varotra. Ny varotra maharitra ohatra mbola tsy miatra araka ny tokony izy eto amintsika raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Tsy mitsinjo ny ampitso ny politika miatra amin'ny resaky ny fanondranana raha ny fanazavana. Ohatra hoe raha manana ressources naturelles antsika, mifandray amin'ny pays iray izay mila ressources naturelles aty amintsika. Tanjondroany dia ahoana ny nataondroa mamatsy ny usine izay tokony ampiasaindroa any aminy. Ny antsika aty izay raha tsy voalanjalanja antsika, ny famarotantsika ny ressources antsika dia raha pitsy antsika tsy misy varotana intsony. Resaka ohatra zao ny crabe, ny drakaka izay fantantsika teo. Ahoana nanaovan'ny Chine azy amintsika aty amintsika, alainy amin'ny fomba rehetra. Na tsika aza tsy mihinana, lasa any amin'ny foana, marina fa mety misy vokatsoa ho antsika androany izy, manambola antsika, fa raha pitso, raha ohatra zany hoe tsy voalanjalanja antsika zay. Maro amin'ny lalàna sy fifanarahana ihany koa no tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Inona ny ifandraisan'ny varotra, dika zany hoe ny lalàna ny varotra ve manatsara ny tontolo iainantsika, sa ny lalàna ny tontolo iainantsika misakana ny varotra izay ataontsika.
satria na tiatsika tsy tiatsika tsy maintsy mivaritra tsy ny fanarahantsika ireny convention internationale rehetra ireny zay tsy azoka ialana ohatra zao ataontsika hoe nanao ny signé ny convention antsika mikasika ny tsy fampiasana zaza tsy ampy-taona nefa tsika mampiasa zaza tsy ampy-taona amin'ny sehatra amin'ny exportation antsika lavany ohatra dia voasazy atsika tenena fa aza atao io. Voaresaka matetika ny lesika eo amin'ny lafiny fitantanana tsy ny fisiny gabraraka eo amin'izay lafiny varotra sy fanondranana izay. Fametrahana ny paikady maharitra no vahaolana ho an'ireo mpahay toe-karena. Nisy nandritry ny 2 andro ny atrikasa mikasika ny varotra sy ny tontolo iainana entina hijerena vahaolana mikasika ny fanondranana sy mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana manoloan'ny varotra. Alohan'ny rahantsika ny tohin'ny vaovao ireto misy doka varotra. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 $. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. Mampiasa Telma dia mahazoka to 20 isanjato amin'ny fahana voalohany amin'ny vola mifanerasera amin'ny vidiny mora indrindra. Mampiasa internet 4G manerana Madagasikara. Mandefasa vola amin'ny alalan'ny M-vola, zany rehetra zany amin'ny alalan'ny tambazotra lehibe indrindra, miampy SMS ray isanandro ary amin'ny vidiny 500 ariary monja. Manatona Telma Shop na Panjara Telma miaraka amin'ny karapanondronao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion. Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achats de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon Auto Espace non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel Telma, partenaire officiel BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Stylo Flair. Stylo Flair manolotra anao Quiz School. Flair, stylo pour tous. Shoprite ny mora indrindra trany manolotra anao Quiz School. Manampy anao hatrany ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ny tividiran'ny mpianatra ity. Ndao ilalao araka aminay fa bon d'achat 200 000 ariary maro no zaraina. Tsotra fotsiny, alefa samlarana 032 32 007 04 ny soratra hoe School, miampy ny anaranao feno sy ny adresinao. Fisarihana lehibe no karakarain'ny Cool TV FM amin'ny zoma 2 septembre ho avy zao, ka mandrasa anjara sao ianao ilay tsara vitany. Milamina tsara midiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Mpanohany Shoprite, Stylo Flair. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ho fiarovana ny couche d'ozone nomena fiofanana ireo technicien du froid sy ireo mpiasan'ny faditseranana tafiditra ao anatin'ny tetikasa firosona amin'ny fampiasana entona vaovao sy ny fanafoanana tsikelikely ireo entona manimba ny sosiny ozone. Gaetan Andretsolavo. Karazany roa amin'ny ankapobeny ny entona manimba ny sosina ozone eto amintsika. Ny CFC na ny chlorofluorocarbone ary ny HCFC na ny hydrofluorocarbone. Efa nisy ny ezaka natao amingorana ireo entona ireo ary miroso amin'ny fanafoanana ny HCFC hydrofluorocarbone isika amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany ny fanomezana fanofanana ireo technicien du froid sy ireo mpiasa eny amin'ny faditseranana. Traikefa mba ahafahany mamadika an'ireo climatiseur izay miasa amin'ny hydrochlorofluorocarbone HCFC mba ho afaka hiasa amin'ny hydrocarbure. Zay gaz efa miaro tontolo iainana tsy manimba ny couche d'ozone sady tsy miteraka fahefanan'ny toetrandro. Dia ho an'ny douanier kosa dia misy moa zany didim-panjakana eto Madagasikara mametra sy ny fampidirana sy ny fampiasana an'ireo
akora simika indrindra fa reo gaz réfrigérant izay mety manimba mikososana na vakapakoazone dia zareo amin'ny fatiarana moa no mitily sy manaramaso ny fidiran'ireny tany ireny dia omenandrareo zany ny tsaro fantarehetrarehetra momba ny didim-panjakana io mba ahafahany zany manaraka n'le calendrier d'élimination progressif ny fanafanana ny fampiasana an'ireo akora izay manimba sosona na vakapakoazone ireo. Iray amin'ireo entona ilain'ny mponina ary fampiasa andavanandro ny R22 na ny CFC hydrofluorocarbone izay hita amin'ny vata fampangatsiahana, ny climatiseur any anaty fiara. Ankehitriny efa miditra tsikelikely amin'ny fampiasana entona vaovao ahasolo azy ireo isika eto Madagasikara. Na izany aza, entanina trano ny tsirairay mba hanaja ny tontolo iainana sy ny zavaboary araka ny lohevitra izay novidiana hankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny couche d'ozone izay atao ny faha 12 ny volana Septembre ho avy izao. Tandrova ny zava-manan'aina rehetra ety ambany masoandro. Et prendre soin de toute forme de vie sous le soleil. Zay aloha hevitra zay dia manamafy ny tokony arovana sosona vakapakoazone satria izy no miaro ny fisiany zava-manan'aina ety ambonin'ny tany. Raha simba ny couche d'ozone dia ho sarotra ny sy aina ety ambonin'ny tany, na io ho an'ny olombelona, na ho an'ny biby, na ho an'ny zava-maniry. Na hatramin'ny fitaovana izay vokarintsika dia ho simba vokatry ny rayon ultraviolet be izay mpanimba avy amin'ny masoandro raha tsy voasivan'ny sosona na vakapakoazone. Manodidina ny 1,7 taonina ny entona tsy maintsy vonoina eto Madagasikara, iarovana amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny couche d'ozone. Araka izany, sady mamono ireo entona ireo isika eto Madagasikara no miroso amin'ny fampiasana ny entona vaovao ahasolo azy. Ity farany izay mbola lafo vidy ary sarotra ho an'ny malagasy ny fampiasana azy. Tontolon'ny kolotsaina kosa indray dia kolotsaina iainan'ny ankizy indrindra ny tanora ankehitriny kolotsaina mifanindry. Endrika maro no isehon'ny kolotsaina io ao anatin'ny fiarahamonina entina hatramin'ny fitondrana firenena io toe-tsaina io ankehitriny ary isany tsy mampivoatra ny firenena raha ny fanazavana azo. Lili Rabiata. Resaka tamatavy amin'ny fikambanana moa zany dia manao asa sosialy zay, manao asa fanabeazana koa ny tanora sy ny ohatr'izany. Dia rehefa manao zavatra anankiray dia matetika mipoaka mihozy ny fitenenan'ny tanora hoe ohatra zao hoe nanadio ny moron-dranomasina zay rehefa avy nandalo ny cyclone Inao dia nahavory olona eo amin'ny 2 arivo teo zay tamin'izany. Fangaro tao daholo olona rehetrarehetra fa tao amin'ny fiadidinan'ny tanàna zany hoe ben'ny tanàna sy ny ekipa no tsy tonga. Dia tezitra be lehibe ny tanàna dia raitra amin'izay le mifanitsindro hoe zay fikambanana kely ohatran'io koa ve aninona manomboka izao tsy mahazo manadio intsony. Ny vesatry ny kolotsaina tia mifanindrinindry eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Io no lohahevitra nentina tamin'ny ady hevitra no karakarain'ny Kiss Madagasikara sy ny Fondation Frédéric Hubert tao Omaly. Tsindry eo amin'ny samy tanora, fifaninanana eo amin'ny endriny samihafa, fampiasa-kery ataon'ny manam-pahefana, fampiasana fahefana ataon'ny olo-mpanjakana. Endrika isehon'ny kolotsaina mifanindrinindry ireo eo amin'ny fiarahamonina. Rivotra mitsoka entin'ny fanatontoloan'ny kolotsaina io ary tsy afabela amin'izany ihany koa ny eto Madagasikara, indrindra ny tanora. Mifanindrinindry ngeza be dia be no afaka eritreretana anazy fa amin'ny resaka ohatrany hoe mifaninana le izy dia tsy vitany hoe mifaninana ihany koa fa hoe zay iray tsara indrindra azafady mampiasa an'ilay terme hoe milay hoe zay iray milay indrindra ohatr'izay ny eritreretina zay ny antony nanaovany an'ity conférence ity. Tsy mijanona eo amin'ny fifaninanana eo amin'ny samy tanora ihany io toe-tsaina sy kolotsaina io ankehitriny. Hita taratra ihany koa izany amin'ny mpitondra firenena. Ny tsy fananana ny tanora marindrefy eo amin'ny fiainany no mitarika azy ireo amin'ny kolotsaina io. Ny tsy fisian'ny modely ve na hoe fisian'ny modely tsy mety na tsy mendrika no mahatonga ny tanora izay tsy manana marindrefy no mahatonga azy ireo anaradia an'izany zavatra tsy mendrika sy tsy mety zany. Izany hoe tsy misy modely mety arahany zareo zany. Dia tsy misy fivana zany eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainan'ny tanora amin'ny ankapobeny dia lasa tsy misy fivana koa eo amin'ny fiainam-pirenena satria ireo tanora ihany no mitondra firenena rehefa avy eo. Miainga amin'ny famolavolana ny tanora no ahafahana manovy io kolotsaina io. Ilaina ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay amin'ny fialana amin'ny kolotsaina mifanindry
na misy aza ny rivotra mitsoka entin'ny fanatotoloana izay iainany malagasy ihany koa ankehitriny. Na misy aza ny lalàna miaro ny ankizy manoloana ny herisetra maro isan-karazany. Ny mifanohitra amin'izay no hita eny anivon'ny fiarahamonina maro ny ankizy no hiara-ny herisetra ny fanarotana aranofo isan-karazany. Manorana evison. Na ny herisetra na ny fampiasana ankizy amin'ny asa mamoa fady toy ny fivarotan-tena, na ny famporosiana azy ireo hivady alohan'ny fotoana, samy saziany lalàna malagasy avokoa. Hatramin'izao anefa, tsy mbola hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina ny fampiarana ireny lalàna ireny. Permettez-moi de citer juste quelques données issues des dernières enquêtes nationales pour illustrer mes propos. Mamelahy tanisa antotanisa vitsivitsy azo avy amin'ny fanadihadiana nasionaly farany mba hanamafisako ny voalazako teo. Mahakasika ankizy iray amin'ny 4 ny asan'ny ankizy, ankizy vavy iray amin'ny 2 no manambady sahady ary zazavavy iray amin'ny 3 no mitondra voakalohan'ny fotoana eto Madagasikara. Ankoatr'izay 410 isanjato-ny ankizy vavy ao anelany 410 ka hatramin'ny 710 taona no milaza fa efa niara-ny herisetra aranofo. Ary mbola zava-marina isan'ny mampalahelo ny fampiasana ankizy amina asa mamoa fady. Et l'exploitation sexuelle d'enfants reste une triste réalité. Etsy andanin'izay, maivana ny vokatra vitan'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny mpitandro ny filaminana, raha oharina amin'izay tatitra momba ny fiarovana ny ankizy sy ny fampanjariana ny izony izay. Ankizy 370 monja eraky Madagasikara no hitan'izy ireo fa lasibatry ny tsy fanajana ny izony raha ny taona 2024 manokana. Zany ohatra amin'izany misy tamin'ny 2016 zao misy 700 dia tamin'ny 2017 misy 170 sy 700 reo zany le zaza en conflit avec la loi izy filazana azy nanana olana zany. Misy ihany koa victime misy 70 tamin'ny taona ty ary misy 370 tamin'ny taona. Ohatra ny dossier rehetrarehetra zany rehefa misy fitaraina natao ny ankety dia alefa any amin'ny tribunal. BDB zany, BDB le izy manomboka amin'ny mafy ohatra ny viol sy ny amina BDB madinidinika zany mahazo ny ankizy tsy voafaritra eto vola angamba le izy fa maro. Manampy ireo tsy mahalala ny zony ny akamaroan'ny ankizy sy ny fianakaviany. Ary raha misy aza ny fahafantarana ireo meloka, toa vitavita ho azy ireny ka mahatonga ny tsy maty manota. Notokana n'androany teny amin'ny tobra tsy mandrava ny sampanara eo anivon'ny gendarmerie momba ny fiarovana ny ankizy. Andrasana indray araka izany ny vokatra avoaka ity sampandrara vaovao ity. Isin'ny fankalazana iraisan'ny foky ny 12 ny volana septambra ho avy izao ampiarahana amin'ny fomba ity fankalazana ity ary isy isan-taona fanadina. Isy fankalazana taom-baovao malagasy ny 12 ny volana septambra ho avy izao. Fankalazana hitambarany rehetra raha ny fanazavana ary ho tanterahiny eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra Vakinankaratra. Ny alarobia dia efa misy seremonia any Betafo entina hangatahany mpitahina amin'izany ary sy ny razana mikasika an'izay ho an'ny olobe maromaro isy olo tena makany. Dia rehefa avy eo misy ny hetsika atao Vakinankaratra manomboka amin'ny fotoana io. Ny eto Antananarivo moa zany officiellement ny 21 ny alakamisy 12 septembre dia misy ny fiara-misakafo eny Ambohimanga any amin'ny tranobe any Merina. Mandritra izay, izy ny fitokanana an-tsangam-bato na orom-baton'ny firaisamonim-pirenena eto Antananarivo. Fanomezan-danja ny malagasy raha ny fanazavana no antony hanaovana izao hetsika izao ary nosafidiana manokana ny vanim-potoana ny lohataona ho fanatanterahana izany isan-taona. Ankoatr'io, misy hatrany ny fankalazana samihafa ho an'ny foko tsirairay sy manaraka ny almanaka. Ka ny andro fandrona no anomerina fa tsy hoe nouvel an na bonne année. Ka io andro fandrona io no averina eto Merina ary ho lazaina amin'ireo fokom-pirazanana rehetra manerana Madagasikara fa ny vanim-potoana hanaovana azy dia eo amin'ny tsinam-bola ny volana mars avril eo zay tsy miova amin'izay nanaovany razana azy fa eo no anaovana ny andro fandrona ho an'ny Merina. Fa ity kosa dia ekenay Merina ny fiarahana amin'ny firaisana
amin'ny malagasy rehetra dia ny tsinam-bola ny volana septembre. Niteraka resabe hatrany teo aloha teo ny mikasika ny taom-baovao malagasy iraisana sy ny fotoana anaovana izany. Taoriany fivoriana samihafa nataon'ny tompon'andraikitra samy nanana ny azy hatrany ny foko tsirairay. Mipetraka ho an'ny mpanara-baovao araka izany ny fantaniana hoe iza ny tena daty iraisan'ny malagasy rehetra ankalazana ny taom-baovao malagasy. Maresaka iraisan'ny pirenena dia nandefa misile tao amina bakabaka Japon indray ny Korea Avaratra ny aliny alakamisy araka ny nambaran'ny gouvernementa japonais. Fandrony izao ny Korea Avaratra no nandefa misile tato anatin'ny ray volana. Faladino amin'izany France 24. Tao amin'ny serana piaraminidin'ny Korea Avaratra no niainga ny misile nalefan'ny Pyongyang. Misile izay nisidina 703 km ambony nosy japonais Hokkaido ary nilatsaka tao amin'ny ranomasimbe Pasifika Avaratra. Nisy araka izany ny fampilaza-baovao natao tamin'ny mponina tao Japon. Vokatry io tranga io, nahenany Prime Ministre Shinzo Abe ny fitsidiana nataony tao Inde ary efa tafaverinao Tokyo ny tenany amin'izao fotoana izao. Nisy araka izany ny fanambarana nataony ka nilazany fa tokony irahina ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny amin'ny fampitana-hafatra amin'ny Korea Avaratra. Korea Avaratra izay isan'ny mitondra tsy fitoniana maneran-tany. Tokony hampiarina tsy misy fepetra ihany koa izy ireo sazy nahazo an'i Korea Avaratra. Tokony ho fantatry ny Korea Avaratra fa na mbola mitohy izao fihetsin'izao dia hiteraka vokadratsy. Raha tsy hivina, vao 5 andro izay no noraniana tao anatin'ny filakevim-pilaminan'ny firenena mikambana ny sazy hatra amin'ny Korea Avaratra no nandefasany misile teo amin'ny habakabaka Japon. Ka isan'izany ny tsy fahafahan'izy ireo manondrana lamba intsony sy ny famerana famatsiana solika manomboka amin'ny volana Oktobra ho avy izao. Tsy nampiova ny fihetsiky Pyongyang anefa ireo sazy ireo. Vokany tsy maintsy hisy ny fivoriana maika ho tanteran'ny mpikambana ao anatin'ny filakevim-pilaminan'ny firenena mikambana amin'ny tiano ity. Manoloana io tranga io, nandefa fanambarana ny teon'ny sekretera mpanjakana Amerikanina ny amin'ny tokony hanaovan'ny Chine sy Russia tsindry amin'ny Pyongyang. Fa nindroany izao i Pyongyang no nandefa misile teo amin'ny habakabaka Japon tato anatin'ny iray volana. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Mpampianatra Frama Royal no nandray tamin'ny fomba ofisialy ny contrat de travail amin'ny mampiasa mpanjakana azy ireo teny Mahamasina androany. Tonga teny an-toerana ny filohan'ny pirenena tsikaritra nandritra izany ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Manoloana ny fanambaran'ny ministry ny fitsarana, nilaza ny filohan'ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara fa tsy mbola nisy ny fionana sy ny fanazavana natao tamin'izy ireo. Ary farany moa dia tsy anaiky hatramin'ny faran'ny fidiran'ny orinasa tsy miankina iray amin'ny resaka contre-visite ireo mpitondra fiarakaretsaka eto an-drenivohitra vokany. Ny talata izao hanatanteraka rodobe izy ireo. Izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity hankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara olo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao. Bonjour. Bonjour. Naraina o teu, ni Vaovao, niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby.